Misokatra ho antsika eto Mahajanga nanomboka ny sabotsy 12 septembre 2024 ny EGM na ny Conservatoire de Musique izay ivitoerana fianarana mozika miorina etsy Mangarivotra akaiky ny Tranondriro. Fampianarana mozika ho anao izay manam-paniriana te ahafantatra sy ahay bebe kokoa an'izany mozika izany. Inona ary no tena mampiavaka ny EGM? Ny EGM dia toerana fianarana mozika manara-penitra. Izany hoe manana mpampianatra ara-dalàna dia manana toerana hampianarana ara-dalàna ary manaraka programma fampianarana ara-dalàna. Ao anatin'ny programma fampianarana izany dia misy ny fanadinana ary misy ny fampisehoana izay karakaraina mandavan-taona. Izay no anisan'ny mahasamihavaka ny EGM. Be dia be isika ianao io avy aty Mahajanga na maly hoe aty Mahasoenga mba asio fa ela izay mangetahita an'izany EGM zany dia nanao ezaka izahay nanana herintaona izay iomanana dia nifangatahanareo zany indrindrandrindra dia tonga izahay ary ezaka izahay hanome ny sosiny tsara ho antsika eto Mahajanga. Mariako eto fa mitovy tanteraka ny fomba fiasa amin'ny centre EGM rehetra manerana Madagasikara. Ela amin'ny andrasantsika an'ity EGM ty tonga izay zao miandry atsika tandremo eto Mangarivotra eto ambonimbony kely Maison de la Culture eo amin'le hoe Tranondriro eo ny ahitanao ny EGM ahitanao ireo taranja mozika maro samihafa tovy tanteraka ny fomba fiasa eraky ny EGM rehetrarehetra. Noho izany 5 taona miakatra ny taona ary ny ambony rira tsy fetrany tongava aza miandry fotoana tsony fa sao dia manenina vitsivitsy ihany toerana. Ity ivitoerana fianarana mozika eto Mahajanga ity no Conservatoire de Musique fahafito no sokafin'ny EGM teto Madagasikara. Ankoatr'ireo Masoivo any amin'ireo renivohim-paritany hafa sy ny ao an-drenivohitra izay misy ny EGM Vohibe. Ka mpianatra arivo mahery isa-taona no manohy fahalalana ao amin'ny EGM nandritra izay 40 taona nijoroany teto Madagasikara izay hofan'ireo mpampianatra mozika ampitra ekefa sy zahatra raha tokoa. EGM aloha dia tsy cours de guitare fa école. Zany école zany zahoana opportunité be da be mihitsy ohatran'ny diplôma ny fahaizana moa fa eo ihany. Dia na zany tena hitako ato amin'ny EGM mampiavaka anazy izy ara-panjakana, izy diplômé dia afaka manokatra avenir tsara ao anatiny dia moa ny cours rehetra satisfaisant be mihitsy. Manentana rehetra olona rehetra eto Mahajanga mponina eto Mahajanga mafana ny andro mila manala kely anaty mozika tongava mianatra mozika fa ny mozika dia zava-dehibe eo amin'ny fiainana. EGM manokatra ho antsika ny varavarany afaka mianatra sy manohana ny fomba rehetra mamozika antsika rehetra dia tongava fa miandrana reny EGM. Manomboka amin'ny 5 taona dia efa afaka mianatra mozika ao amin'ny EGM ny olona iray. Ho an'ity ray aman-dreny ity izay nisafidy ny EGM izy ampianarana mozika ny zanany eto Mahajanga. Voalohany angamba dia hoe fitiavana mozika dia efa elaela no nanisy mianatra mozika ilay zaza gitara moa zany anazy. Efa nisy fotoana izy zany nanana cours ihany tao anatin'ny 2 taona 3 taona momba ny gitara fa voalohany vao tonga eto amintsika moa EGM amin'izao dia tena faly dia faly koa izahay satria na ny cours omeny zareo dia mifanaraka tsara amin'ny zavatra nandrasana ray aman-dreny sy ny etaetan'ilay zaza hianatra. Aminao ray aman-dreny ahoana izany hoe zanaka ampianarana mozika zany? Mozika zany dia tsy hoe zavatra elona fotsiny hoe mozika fe mozika fa dia misy fitaizana be dia be koa ao anatin'ilay izy dia azo lazaina hoe activité à part ho an'ny ankizy sy fianarana ihany koa. Tadidio ary fa efa misy eto Mahajanga ny EGM fianarana mozika ka amin'izao fanomboana izao dia misy ny promotion spéciale d'ouverture ka tongava ary manatona ny Masoivo EGM etsy Mangarivotra pitany Tranondriro fa vonona ny andray sy anome fafampoanao ireo ekipa ny EGM eto Mahajanga.